Alahady faefatra ambin'ny folo ny volana septambra 2022 alahady fatelo ambin'ny folo manaraka ny trinité izay tondranam-bavaka ny sampanasa asa fitoriana filazantsara atao amin'ny sahan'ny 𝗧𝗥𝗜𝗜 ary fotoan-dehibe ihany koa ho antsika eto amin'ny chapelle militaire ankalazana ny fahadimy taona ny orenan'ny sampanasa AFF atao amin'ny chapelle. Ary izy ireo no hitarika antsika amin'ny fanimpom-pihevana amin'itya anio ity. Anomboantsika azy dia hanao ny hira faneva fa 50 taona ny 𝗧𝗥𝗜𝗜 isika. Ava malala ao amin'ny tompo ampitombona aminareo mandrakarivane ny fahasoavana sy ny fiadranana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Andeha isika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko 720 andininy 10 ka hatramin'ny 17. Tantara voalohany toko 720 andininy 10 ka hatramin'ny
13 dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Koa dia nisaotra ny Jehova teo anatin'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana anie ianao Jehova Andriamanitry ny Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehova ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fandrakana Jehova, ary anao ny fisandrantana ho lohany ambonin'ny rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary anao ny mandraka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tandraka, ka eo an-tananao koa ny mampahalehibe sy ny mampahatandraka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao izahay ry Andriamanitra sy midera ny anaranao be ny voninahitra. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra dia ohatr'izay dia misy vava. Andriamanitra rainay o, misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izahay noho ny fitiavanao, ny famindraponao
ka nahatratra izao fahadimy taona ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara izao. Tsy ny herinay na ny tandrakay na ny fisainanay na ny fahaizanay na tonga izany, fa ny fitantananao sy ny fiarovanao ary ny fitomanao anay anao ny asanao. Ka izany no ankalazainay ny anaranao. Ankehitriny raha hiatsika izao fotoam-pivavahana izao zay dia mangataka hatrany ny fanatrehan'ny fanahy masinao. Fenono fanahy masina izay tompo, mba tena hifantoka tsara aminao ary atambatra izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao, manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ane ny fandrakanao, atao ane ny sitraponao ety atany takiny eny an-danitra. Omeo anay an'io ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao mifandrakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra tsika riavana izay ialoavany 10 minitra ny sekoly alady ka mangataka ny tanora sy ankizy rehetra mba hitsangana ary azafady. Hifavaka isika. Jesosy mitenena araka ny fombanao fa vonina hieno anao izahay. Fanay masonao azavao aminay ny teny izay hotoriana aminay. Amin'ny anaranao ny vavanay toy izany. Amen. Afaka mipetraka isika. Sokafy ary ny Baiboly ao amin'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 5:20 ny 9:9. 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 5:20 ny 9:9. Rehefa hitantsika izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hitako ny teninao ka nohaniko ary ny teninao ny fifaliako sy firavoravon'ny foko. Hatry eo ihany. Dia averintsika vakiana ihany hoe hitako ny teninao ka nohaniko. Amen. Atsangano hoe ny tanana izay rehefa mihinana laoka tiany be dia tezitra be izy. Ohatran'ny tsisy. Atsangano indray ary ny tanana izay rehefa mihinana laoka tiany be dia faly be izy. Ie. Ohatr'izay mihitsy ny nofontsika io. Ohatr'izay io tenantsika io rehefa mihinana zavatra tiantsika izy dia faly. Dia misy fomba fitenin'ny tanora izay, fomba fiteninareo zany rehefa faly nareo hoe fody izy bahe ozy izy nareo. Ina moa fanalavana an'ilay bahe zay? Before any else. Raha dika tsotsotra ny dikany dia hoe tiako noho ny zavatra rehetra, noho ny zavatra hafa rehetra. Dia takizany koa io fanahintsika io, manana ny sakafony io inona ny sakafom-panahintsika? Ny tenin'Andriamanitra. Fa asa raha efa mba nisy ny tenan'izany tsika hoe tenin'Andriamanitra izy bahe. Mety mbola tsisy ny tenan'izany ngambany. Avelantsika eo ny aloha. Fa zao falintsika rehefa misakafo satria fatatsika ilay sakafo. Izay mahafaly atsika. Ohatra hoe laoka tiako indrindra zao dia trondro frity, ravitoto sy henan-kisoa, mihinana glasy mihinana gâteau dia faly be Fa ny mahagaga rehefa mihaino tenin'Andriamanitra dia indraindray tsika tsy faly. Misy mivoaka ny fiangonana io dia tsy faly izy. Ohatry ny vao maindray ary manjombona ny tarehany mivoaka eto dia gaga hoe fa maninona. Inona zany ilay tsy mahafaly? Dia re tsika hianatra ny toetra ny omby. Ny omby. Omby. Aza gaga fa omby mihitsy ilay ianarantsika. Ohatry ny ahoana ny fomba fisakafoanan'ny omby. Rehefa makeny an-tsaha ny omby dia inona ny sakafony? Vily na bozaka. Dia hohaniny io dia manangona be dia be izy dia io tsy tonga dia ateliny tsy tonga dia makany amin'ny vavoniny io fa apetrany eto ananinaniny eto aloha io. Manangona be dia be izy dia apetrany eto fotsiny aloha ilay izy. Dia lasa amin'izay ilay omby maka toerana mangingina sy milamina tsara. Izay vao avoakany amin'izay ilay zavatra tato izay izy vao tena misakafo. Izay iny sakafony iny vao ateliny amin'izay. Amin'iny fotoana iny ny omby izay vao lavasikiry. Izay izy zany vao tena faly. Raha te ahita omby faly nareo zany dia rehefa ilay izy mipetrapetraka amin'ny tsakotsako iny. Dia inona amin'izay ary ilay toetran'ilay omby ho alaintsika tahaka. Tsika zao maheno tenin'Andriamanitra, mihaino toritenintsika, mianatra sekoly alady sika. Ohatry ny omby tsika amin'ireny, ny omby manangona bozaka, tsika manangona tenin'Andriamanitra tsika amin'iny. Fa amin'iny fotoana iny tsika mety hoe mbola tsy fatatsika ilay izy, mbola tsy azotsika ilay izy. Izay mahatonga ilay hoe tsy faly. Ohatran'ilay sakafo tsy fantatra teo mbola tsy haintsika ny dikan'ilay tenin'Andriamanitra dia mazava ho azy raha ohatra hoe tsy faly tsika. Fa aza taitra aloha. Fa eto ilay alaintsika tahaka ny toetran'ny omby. Maka milamina tsara ny omby dia tsika koa zany maka toerana milamina tsara tsika. Averintsika vakiana ilay tenin'Andriamanitra iny. Averintsika enoina ilay toriteniny iny. Averintsika ianarana ilay 10 minitra iny Averintsika ianarana ilay lesona sekoly alady iny eo tsika mbola vao
manangona fotsiny aloha fa rehefa tena te hinana n'la tenin'Andriamanitra amin'izay tsika mila mangataka ny fanahy masina amin'izay tsika eo angatahantsika zany ny fanahy masina eo fanahy masina eo azavay ho amiko ty teny ty mba ho fifaliako sy ho raviravon'ny foko fa milaza aminareo fa raha manao an'izany nareo dia hiteny amin'izay nareo hoe tenin'Andriamanitra izy zay tenin'Andriamanitra izy ba eo izy nareo rehefa tonga amin'izay fotoana izay nareo dia ny averintsika vakiana le tenin'Andriamanitra teo hoe Jeremia 5:10 andininy 5:10 fa tsy vakiantsika fotsiny le izy fa mba asiantsika fietsika amin'izay tadia tsara aloha izy androany ahoana ny tenen'ny voalohany ao dia ohatr'izao ny anaovantsika anazy hitako ny teninao ka nohaniko tsy afaka ny teny afa ny tapony ka nohaniko nareo zany afaka miteny tsara aleva isa 2 ary ny teninao ny fifaliako fa rehefa miteny hoe ary ny teninao ny fifaliako nareo dia tena mba mitsikitsiky be mihitsy averena sy firavaravon'ny foko Jeremia 5:10 andininy 5:10 avereno amin'izay ary ao isa 2 okaloha fa misy tsy faly mihitsy amin'ilay fifaliako avereno aloha isa 2 amen ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen vavakintsika Jesosy misaotra anao zay noho ny ampahampotoana natokanao an'ny tanora sy ny ankizinao iny mangataka aminao zay mba ome fotoana zay mba ahafahanay tena mihinana ny teninao efa manome fotoana anay ianao ahafahanay manangona fa indraindray zay mbola tsy tena mihinana akory fanay masino metezana zava ny sainay amin'ireny fotoana ireny mba ahafahanay tena mihinana marina ka mba ho feny fifaliana sy firaviravona ny fonay amin'ny fotoana hinanany an'izany teninao zany dia amin'ny anaranao Jesosy ny vavahanay toy izany amen Iaraka mamaky sy iain'ny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko 20, andininy 20 ka hatramin'ny 7:20. Tantara faharoa toko 20, andininy 20 ka hatramin'ny 7:20.
ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fomaraina koa izy dia niaingana ka nanevitry tekoa. Ary noho nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: mihaino aho Jody sy ianareo ry mponina eto Jerosalema, mino an Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo, mino ny mpaminanina dia ambinina ianareo. Ary rehefa niara nihevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira ho an Jehovah hidiry amin'ny fiaingona masina raha mivoaka eo alohan'ny olona efa vao manaiady ka hanao hoe: midirahan Jehovah fa mandrakizay ny famindrapony. Ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dery ireo dia nasiany Jehovah otrika hamelo ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Seira, izay avy hamelo ny Joda ka dia resy ireo. Dia nitsangana ny taranaka Amona sy Moaba, namelo ny avy any tendrombohitra Seira ka namono sy nandringana azy. Ary noho ny voaringany ny mponina tany Seira dia nifandringana kosa izy samy izy ihany. Epistily ho an'ny Romanina, toko 10, raisina amin'ny andinin'ny 15 ka hatramin'ny andinin'ny 10. Epistily ho an'ny Romanina, toko 10, raisina amin'ny andinin'ny 15 ka mitsahatra amin'ny andinin'ny 10. Fa misesina noratra milaza fa izay olona manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no velona amin'izany. Fa ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa manao hoe: aza milaza ao am-ponao hoe iza no hiakatra any an-danitra, dia ny ampidina ny Kristy izany, na iza no hidina any amin'ny lalina, dia ny ampiakatra ny Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazaina? Eo akaikinao ny teny, dia eo ambavanao sy ao am-ponao. Dia ny teny ny amin'ny finoana izay torianay. Satria raha manaika ny Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana hahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena hahazoana famonjena. Filazantsara araka ny Matio toko 7, andininy 7:20 hatramin'ny 1:30. Matio toko 7, andininy 7:20 hatramin'ny 1:30. Hovakiana eo am-pitsanganana. Ary noho ny ala teo Jesosy, dia nisy 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 nanaraka azy sady niantsoantso hoe: mamindrafo aminay ry zanak' Davido! Ary rehefa niditra tao an-trano izy, dia nanantona azy ireo 𝗔𝗟. Ary io Jesosy taminy: mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Hoy izy taminy: eny tompoko. Dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe: tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony, ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe: tandremo, mba tsy ho fantatry ny olona izao. Kanjo noho ny ala teo izy roa lahy, dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Amen. Ray masino.
mivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao noho ny nanomezanao anay fotoana, nahafanay indray namaky ny soratra masina taminay teo. Ankehitriny tompo, tonga ny fotoana izay hanambaran'ny mpanomponao ny hafatra avy amin'ny teninao. Fa namasinao midina, feno izahay tsirairay avy, na izahay izay iaino, na ny mpanomponao izay hanambara ny hafatrao. Ampianaro izay ahay iaino izay hafatra avy aminao, ka ampiatra izany amin'ny fiainanay tokoa. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonana sy angatahana izany vavaka izany. Amen. Manonona ny fiadanana amintsika rehetra ary miarahaba manokana ny sampanasa asa fitirina filazantsara izay nahatratrany fahadimy taonany. Romanina toko 10. Ny epistily ho an'ny Romanina dia anisan'ny epistily atao hoe epistily lehibe nosoratan'i Paoly. Mampianatra ny amin'ny fiainana amin'ny finoana, natao hoe fanamarinana amin'ny finoana, justification par la foi. Satria teo amin'ny fiangonana zany misy karazana kristianina roa. Ny iray kristianina jiosy atao hoe 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛, ny iray kristianina 𝗔𝗜𝗔𝗔 atao hoe pagano-chrétien na gentil chrétien. Ireo zany nisy tsy fitovizankevitra tao. Ireo kristianina jiosy ireo mieritreritra fa mbola tohizana ihany fitandremana arabaky teny ny lalàn'ny Mosesy. Ny lalàna dia mahavonjy, ny asan'ny lalàna dia mahavonjy ao amin'ny Kristy. Efa kristianina zany zareo fa tsy mitovy fomba fijery. Zareo kristianina jiosy reto ny eritreritra hoe mbola tokony tandrina sabata sabotsy, mbola tokony hanao famorana, mbola tokony fady kisoa sy ny sisa, mbola ny fomba fitafy jiosy, ny fomba fidiovana jiosy. Nitoerin'ny Paul zany. Sy ny lalàna ny mahavonjy fa ny finoana an'i Kristy Jesosy. Tsy ny lalàna no namarina amin'ny olona fa ny finoana an'i Kristy Jesosy. Anisan'ny hevi-dehibe ao amin'ny bokin'ny Romanina, ny epistily Romanina zany hoe fanamarinana amin'ny finoana zany, nampianatra ny olona ahoana marina iainana amin'ny finoana. Anisan'ny ampiadinjareo koa zany ilay 𝗔𝗜𝗔𝗛 everiny jiosy fa mihinan-kinam-pona, mihinana ny zavatra rehetra izy. Dia faran'ny Paul miteny hoe tsy mahafaty ny mihinana sy ny tsy mihinana, tsy izay no mahavonjy fa ny finoana. Mihinana ianao tsy mahazo tombony, tsy mihinana ianao tsy mahatiantoka, ka tsy zany natao hoe mino an'i Kristy. Izay fanazavana ny amin'ny finoana zay, ny amin'ny famonjena zay, fanamarinana amin'ny finoana zay hitantsika koa amin'ity Romanina toko 10 ity. Rehefa nanjavany Paul apôstôly dia nisy teny zany nanajavany azy. Romanina toko 10 andinin'ny 10 na mitinany azy. Romanina toko 10 andinin'ny 10 vakitsika. Ahoana sisy? Fa amin'ny fo no inoana, ary amin'ny vava no anekena azona famonjena. Izay zavatra roa zay Paul apôstôly no tena ifotorantsika. Mino tanteraka amin'ny fonao ve ianao, manaiky tanteraka amin'ny vavanao ve ianao, zay no mahavonjy fa tsy hoe ny andro sabata,
na ny fitafya, na ny famorana, na ny fihinana, na ny fisotro, na ny fietsika. Ireny ambinambin-javatra amin'ny aim-panahy, mampisy aim-panahy, fa mino amin'ny fo azoana famonjena manaiky amin'ny vava azohoana fahamarinana. Le fahamarinana resahana eto zany dia fahamarinana araka an'Andriamanitra, rariny sy ny hitsiny araka an'Andriamanitra. Dia rehantsika ilay hoe mino tanteraka amin'ny fo. Le mino zany dia efa fantatsika hoe mandray, manaiky, mampiditra am-po, manantena, mankatoa. Ka io i Paoly rehefa mino ianao, mihoatra ny lalàna ianao. Tsy mila tenenina aminao tsony hoe aza mangalatra, fa mahatandrona ny ho azy ianao satria mino an'Andriamanitra. Tsy mila ampianarina lalàna akory ianao. Ary rehefa mino ianao izy tsy mitomany fa agagana. Teo amin'ny Jiosy zany ny fahamarinana natao amin'ny lalàna no mahavelona. Zay ny fisainana Jiosy. Tsy zany tsony hoy izy amin'ny 15 hoe tamin'ny andron'ny Mosesy zany mety ho marina. Fa amin'izao tsy zay. Vakitsika ny 9 sy ny 7 aminaran-tombo manao hoe fa ny fanamarinana avy amin'ny finoana kosa dia manao hoe aza milaza ao am-pona hoe izy niakatra nan-danitra dia ny ampidina ny Kristy izany, na izy no andamilala dia ny ampiakatra ny Kristy avy amin'ny maty izany. Misy karazan'olona ho Paoly apôstôly tsy mety afa-po. Tsy ampy azy le mino fa te hiakatra nan-danitra mihitsy. Te ampidina ny Kristy nan-danitra mihitsy ianao ve voino i Paoly apôstôly. Ahoana amin'ny tenen'ny soratra masina sambatra izay tsy nahita nefa sa ianao Paoly apôstôly te hidina any an-davaka any mihitsy anampasana ampiakatra ny Kristy izay ianao vao mino. Fa mila mino ianao, tsy miandry fahagagana, fa mino ianao. Ary finoana zany izy ao am-ponao ao. Amin'ny 19 vakitsika. Fa ahoana no lazaina? Eo akaikinao ny teny, dia eo am-bavanao sy ao am-ponao. Dia ny teniny amin'ny finoana zay toriana. Itory teny atao aminao hoe Paoly apôstôly no mahavonjy. Ianao tsy nahita an'izay Jesosy ary tsy nanitsaka ny tanin-drazan'i Jesosy any Betlehem. Fa mino ve ianao? Tafiditra ao am-ponao ao ve izany Jesosy Kristy izany? Zay ny zava-dehibe. Dia 7 vakitsika. Satria raha manaiky an Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Zay ihany ny ilainao Paoly apôstôly, fa tsy endriky velany hoe sabotsy salahady, kisosa, inona tsy izay. Fa ianao ve tena mino fa nitsangana tamaty Jesosy dia nangana anao amin'ny maty, dia vonjena ianao. Ianao ve mino fa Jesosy Kristy ny tompo samonjy ny fiainanao, ary zay ihany le tenin'ny finoana torianay zay tokony inonao. Mino ve ianao fa mpanavotra anao ny tompo, tena miorina amin'ny fo, ka mahalala, manana fahalalana Kristy ve ianao, manana fitiavana ny Kristy ve ianao, manana fihetsempo amin'ny Kristy ve ianao, ary tompony fiainanao ve izy, ary misy dikina aminao ve ny zavatra rehetra momba ny Kristy, ny zavatra rehetra momba ny Jesosy. Ty naviny momba azy be dehibe, ny azo fijaliana zao momba ny Jesosy, fantatrao ve ny dikan'io? Ny fiangonana vatan'ny Kristy, fantatrao ve ny dikan'io? Misy dikana aminao ve? Ary nao ianao mipetraka amin'ny W petrahanao io, misy dikana aminao ve? Satria natao ionanao mitompo i W. Ny zavatra rehetra momba ny Jesosy zany inoanao dia voavonjy ianao, fa tsy ny fombafomba na ny zavatra endrika ivelany. Ary zay nefa ny manahirina amin'ny olona matetika. Rehefa mino ianao izy amin'ny fonao dia mahazo fahamarinana ianao. Mino amin'ny fo, inona moa le faharoa? Manaiky amin'ny vava.
tsy azo sarana zany ny fosiny vava ny maha olona manontolo le fo dia milaza le zavatra ho velanao ny fahalalana ny fisainana tamin'ny toetsaina tatsinanana anatin'ny fo ny fahalalana ny fihetsemponao ny fitiavanao ny fanamtenanao zay ny ao anaty fa mila avoaka aty ivelany zany a ho hita amin'ny olona izay le hoe ao akaikinao ny teny ao ambavanao mila avoaka za amin'io izay no mahatonga ny fiangonana dia fiangonany olona miteny église de la parole de Dieu miteny mankatoa maneho hevitra manao fanekempinoana tsy mandà izay mahatonga antsika miteny rehefa mivavaka manao batisy ianao misy fanekena ataonao misy tenin'Andriamanitra vakian'ny pastera manokana sy ny sisa hitsangantsika angataka ny fanahy masina satria mila miteny ny fiangonana zay mahatonga antsika rehefa mihira dia mihira fa tsy hoe fitiavana te hitsangana te hipetraka sitranay manala toromaso fa manentana anao zany hoe mila miteny ianao manaiky amin'ny vavanao ianao ary tsy menitra ianao miteny naiza naiza inona ny mba resanao momba ny Jesosy io fa be deaibe ny ray mpianakaviana ny mba resany ny ray mandeha intelo isan'andro dia hoe taovavaka fa hisakafo eny efa miresaka amin'ny Jesosy nikolaka ihany zany fa zay ihany le mba ataony a fa tsary mbo nisy zavatra ny zarainy tamin'ny zanany natao amin'ny ankonany momba ny zany Jesosy zany fa ianao mila miteny dia menamenitra rehefa masony olona atao hoe mpivavaka koa ny sasany rehefa miara misakafo dia tsy hivavaka sakafo izy so ataon'ilo hoe kristianina mandà ianao zay amin'ny vavanao ny andininy faraiky ambin'ny folo vakitsika ono sisy fa ony soratra masina tsy homenatra izay rehetra mino azy zay ny andininy fahatelo ambin'ny folo mitsamikina amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo tsika fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjeny mila miantso ianao zay le hoe antso Jesosy amin'ny fomba rehetra mila miresaka amin'io Andriamanitra ianao mila miteny zay mahatonga ety misy fiderahana vavaka vakiteny teny faminorenana sy ny sisa satria mila miteny isika momba ny finoantsika io fanehoana ny finoana ireny zavatra ireny ary zay ny antony toriana filazantsara ny andininy faefatra ambin'ny folo sy ny dimy ambin'ny folo ndray vakitsika ataony ahoana ny fiantso zay mbola tsy ary ataony ahoana ny fino zay olona tsy reny ary ataony ahoana ny fandre raha tsy misy mpitory ary atao ahoana ny tory raha tsy ny raha araka ny voasoratra hoe akory ny hatsaran'ny tongotry ry mitondra ny teny soa mafana io olona io zany zay ny lalàna ny finoana na ny lalan'ny finoana ao Paoly apôstôly tsy afaka hiantso ianao raha tsy misy aloha ao am-ponao ao izy ary marina zany amin'ny zavatra rehetra tsy afaka hiantso ny olona anankiray raha lahy ianao na zanakao na inonao raha tsy efa ao anatin'ny fonao ao izy iray raha aminao izy ohatra efa ny ao am-pono mandeha aloha vao mivoaka amin'ny vava ahoana ho izy no fiantso raha tsy mbola nino ary tsy afaka mihinana raha tsy mandre avy amin'ny sofinao hoe nisy ny teny hoe zao ary tsy afaka mandre amin'ny olona raha tsisy mpitory ary tsy afaka mitory ny olona raha tsy ny raha mankalaza ny fahadimy taona ny asa fitonen'ny filazantsara tsika izao dia zay mihitsy ny fizotra ny lalàna ny finoana sy ny lalan'ny finoana tsy maintsy irahana ny olona mitory aza mandeha tsy irahana tahaka ny alika miantsena fa tsy maintsy irahana ny olona mitory mazava be hoe atao ahoana ny fitory raha tsy ny raha rehefa mandeha ianao lasa mpitory ianao dia manjary mandremy ny olona atao ahoana ny fandre raha tsisy mpitory ozy izy rehefa maremy ny olona dia mino atao ahoana ny fino raha tsy mahare ary rehefa mino izy a miantso amin'izay mivavaka ary zay zany a le rojo ao anatin'ny fitonen'ny filazantsara misy olona ny rahana mitory izy dia misy olona mandre dia mino izy le olona mino miteny ray izy dia rehefa miteny izy a misy olona hafa ndray mahare dia mino ndray ny olona dia iny ndray miteny iny le ataonareo itroany ty troany
ary zay ny fiparitahany filazantsara tsy maintsy misy olona ny rahana iteny rehefa miteny izy misy olona mandre rehefa mandre ny olona dia mino rehefa mino izy anjarany indray ny miteny dia mampita amin'ny hafatrany izy ka amin'ny toroteny zany tsy mijanona ao anatin'ny fiangonana fa io ny atao amin'ny olona rehefa mirava fiangonana dia samy mino mitondra n'iny mody resahana na misampana raha tsy mifanaraka amin'ny zavatra nitoriana tamin'ny lahady ny resaha aminareo na misampana dia tsy izy le sampana fa sekta fa tokony tohin'iny le zavatra atao ny irairaina sy ny sisa manako mankany io ny fampiarana azy dia ny mpanjaka ny tantara voalohany faharoa toko faharoapolo teo nisy ady tao firenena anankiroa manafika firenena anankiray firenena jiosy tsy hita zay atao sangana ny mpanjaka miteny hoe mieno ahy ianareo zay le miteny zay mino ny mpaminany dia mino an'Andriamanitra zay le finoana zay ampidiro tsara anatin'ny folo io amin'ny sainao fanahinao rehefa amin'iny ny olona dia ny fanatokatona zareo inona no atao andesitsika tokopira alohan'ny miaramila atsika andiny faraika amin'ny roapolo misy an'izany nanendrim-pira izy nanao fanamiana masina le pira na ny tokopira dia ny hira teo alohan'le miaramila iaby rehefa ny hira ho izy na tokopira ho izy a dia ny zavatra nahagaga le fahavalo anankiroa izy satsia tsika hoe 2-1 ho izy tsika zareo samyny mpinamana indray ny tsy ny fampatoky dia lasany zareo indray ny fandringana ozy izy zay ny zavatra nitranga teo zay le hoe mino amin'ny fo dia aveo any aho a mivoaka amin'ny vavanao iny mety ho fiderana mety ho zavatra hafa ankoatran'izay dia matitoko fahasivy ny vakina teo nisy jamba rola ozy izy fa ny fony tsy mba jamba mahalala izy fa mamindra fo izany Jesosy zany ary mahafantatra izy fa zanaky Davida io anaram-boninahitra ho an'ny Mesia ny zanaky Davida zanak'Andriamanitra ny dikan'izany zay le finoana atao anatiny zay le sary ny finoana ao anatiny inona na iza ny sary ny finoana ao anatin'ny fonao Jesosy iza no anatin'ny fonao ny anonjareo dia hoe Jesosy zanaky Davida mpamindra fo ary zay anatin'ny fo zay ny tiany Jesosy ivoaka mino ve ianareo mino ve ianareo fa mahay manao an'izany aho zay le izy zany hoe amin'ny fo dia amin'ny vava Jesosy tahakana hoana moa no amponareo ao mino ve fa mpanasitrana mino ve ianao fa mpamaha ny olanao io mino ve ianao fa nanomenao fiainana mandrakizay io mino ve ianao fa mahalamina mitokantranonao io manasitrana naretinao rehetra io mino ve ianao dia namaly amin'ny vava zareo eny tompo ary zay le hoe tongava aminao a arak'izay ninonareo ary zay le hoe mino amin'ny fo dia manaiky amin'ny vava mba azahoana famonjena zay ny tenen'ny Paoly apôstôly ny ankoatran'izay zany a dia fanampiny anao mba hatamananao amin'ny fiangonana fa mino ianao dia miteny zay mahatonga ny fiangonana tsy monologue akory a fa miteny koa ny fiangonana eo am-pitoerana eo zay mahatonga izy misy hira misy vavaka misy zavatra tenenina mba hatonga ny finoanao ivoaka amin'ny vavanao zay mahatonga misy fanekena amin'ny batisa misy zavatra inona ny sara ao anatina mba havoakana ary zay ny antony anarana sekolalady soratra masina mba hivoaka tsara amin'ny vavanao ny zavatra ampidirina tao amin'ny fonao zay ny antony sy ny sampana ny zavatra rehetra ny antony rafitra sy ny sisa dia zay ihany no Paoly apôstôly hoe amin'ny fo ny inoana azoana fahamarinana amin'ny vava no anekena azoana famonjena tanteraka amintsika ny zany mino amin'ny fo zany ary manaiky amin'ny vava mba tena zanak'Andriamanitra manana fiainana mandrakizay amen.
dia iombana amin'ny vavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izahay ankehitriny ny amin'ny teninao izay nampitondraina ny mpanomponao tao, nampahafantatra anay ny teninao fa tsy ny lalàna tokoa no mahavonjy fa ny finoana anao Andriamanitra, indrindra finoana anao Jesosy Kristy. Matetika tokoa izahay ry Tompo no mampiseho amin'ny endrikendrika ivelany, mampiseho amin'ny fombafomba fotsiny ny zara fanomponay, indrindra fanatonanay ianao dia ataonay ho tahaka amin'ny fahazarana fotsiny. Ary matetika tokoa izahay no tsy manao izany fanompony izany tena mifonay, fa manao alasafay fotsiny. Kanefa ny teninao nefa miteny fa amin'ny fo no ahazoana famonjena. Andriamanitro, nampahafantarina anay teo ihany koa fa rehefa mino anao izahay dia mahay mandray ianao Jesosy Kristy, mahay manaiky anao ilay famonjena ho anay, mahay mankatoa anao ihany koa. Matetika ihany koa izahay no misalasala, tsy tena mahatoky anao ilay tena mpamonjy ny fiainanay, ary mianana misalasala ny fonay. Ary indrindra ihany koa Tompo, tena mahadiso anay dia tsy tena mampandroso anao ato am-ponay izahay, fa zary fahazarana fotsiny indraindray ny fanomponanao. Fa indraindray ihany koa ry Tompo dia mba te ino ihany izahay, kanefa matahotra, tsy samy teny, tsy samy joro vavolombelonao. Ary raha mba irahana, raha mba hanao ny asanao, anatanteraka ny baikonao, dia ny andeha hitory ny filazan'ny tsaranao any amin'ny olombelona rehetra, dia miala bala, mangatakandro, mitady izay fomba tsy hahatanterahana izany. Tompo, mifona aminao izahay, mivalo aminao, mamindrafo aminay ry Tompo, mamelany elokainy amin'izany tsy fahamendrehana izany. Ankehitriny dia midira ty am-ponay, manjakato am-ponay ianao, mahadiova anay mba hahafahanay manao ny asanao, hahafahanay manatanteraka ny irakao. Esory tsy ho aty am-ponay ireo fisalasalana rehetra, ireo fomba ratsy rehetra izay nambabo anay hatrizay. Dia mesa mahery aty anatinay fanamasino mitary lalana anay, ary atao vita fihavanana aeo aminao zay Jesosy. Ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anandrata anay izany fifonana izany. Amen.
tsy angana reny teny soa mahafaly fa mafa mifahotantsika izy ho ny tompo aminao ampinony ny oloko mitoriteny soa mahafaly aminy lazao aminy fa vitany adiny sady voavelany elony no zany ry havana dia voavela sy voafava koa ny fahotanareo no ny aminaran'ny Kristy tompo samy amideran'ny tompo ianareo sambatra ny olona zay voavela amin'ny elony sy voasary ny fahotana sambatra ny olona zay tsy hainy Jehova eloka ary tsy misy fitakany fanahy. Iombona ivavaka sika ry havaka iavana aneo fangatana eo amin'ny tompo ry tompo Andriamanitra rainay mbola tsy mitsahatra ankehitriny misaotra anao voninahitra ny anaranao masina ary misaotra anao zay satria menao fotoana tahaka izao afaka miresaka mivantana aminao tsy angatahana fotoana na dinidinika lava fa amin'ny fotoana rehetra tompo dia miteny ianao antsoy ady hovaliko ianareo ary zany indrindra tompo no angatahanay ankehitriny mivavaka izay ho an'ny tsirairay izao ny amin'ny fantokavana eto ankehitriny anatona anao Andriamanitra dia mino izay fa tsisy kisendrasendra fa hainao Andriamanitra nefa namelona anay ary zany ny angatahanay aminao Jesosy mba tena ho velon'ny finoana tokoa izay tonga eto fa tsy ho amin'ny fahazarana fotsiny ihany mba tena ho tafapakaty anatinay Jesosy ianao ilay teny velony dia mba tena ho velon'ny finoananao izay ho velon'ny teninao Andriamanitra ary iaina izany Jesosy no angatahanay mba hasainay joro vavolombelona fa tena anao izahay ny fiainam-panahinay Jesosy apetraka fino ampelantananao mba tena hanana zany fiainana fanahy miaraka aminao Jesosy Kristy tompo mba hita ho epistily velona tokoa fa aty anatinay ianao ka ny amin'ny fiteninay sy ny fitondran-tenanay dia hita miariary maneho anao Andriamanitra izay miafina aty anatinay dia omeo anay ary Jesosy ny heri-tanjaka fahasalamana azonay ihany koa manompo anao manao ny asanao hijoroanay amin'izany finoana izany ireo izay tsy salama Jesosy angatahanay aminao fanasitranana fena ianao nikasika azy ireny tsirairay avy fantatrao Jesosy ireo marary izay any an-trano any maniry fatratra ny mba hiona aminao aty an-tranonao nefa dia tsy afaka dia mangataka aminao zay Jesosy nitsidianao azy ireny sitranonao Jesosy omeo hery fahasalamana ankehitriny ihany koa zay Jesosy dia mivavaka ho an'izao fiangonanao izao fiangonana izay natao ho amin'ny fitezam-panahy dia manamboaranay Jesosy mba tena manaiky tokoa zay ho tezaina amin'ny alalan'ny teninao ahita fifaliana ny amin'izany fitezana izany ary androso amin'ny finoana amin'ny fanarahana anao Jesosy Kristy dia mivavaka izay Jesosy ho an'ny fiangonanao ihany koa mba tena hiaina marina ny lohahevitra hoe velon'ny finoana dia hita miariary eny aminay tokoa fa anao izahay ary efa aty amponay ianao dia hita miariary hoen'ny olona rehetra tokoa aty amin'ny vavanay fa ianao ny tompo sy mpamonjo ny fiainanay ka fiangonana velona mino mitory ny filazantsara izay fiangonanao ao anatin'izany ihany koa tompo nitondrainay ambavaka ireo sampana maro samihafa velona ataon'ny fiangonana ireo sampana izay efa niantsonao ny kristianina tsirairay avy ho amin'ny fanompoana
dia matsiaro ambavaka izany zay Jesosy manokana ny amin'ny sampanasa asa fitoriana amin'ny filazantsara zay feny fifaliana tokoa mankalaza amin'ny 5 taona. Dia ao Jesosy tsy ho faly fotsiny amin'ny hoe 5 taona fa ho faliny amin'ny asa vita tsara rehetra zay efa natao, ary mametraka ihany koa ny ezaka sy ny fanamby ny amin'ny 5 taona ho avy sy ny 10 taona manaraka, ny amin'izay tombonandrom-pahavelomana mbola omenao ny tsirairay. Dia mahatoky izay Jesosy fa ianao manohana ny mpanomponao, dia ireo izay manolo tena hanompo anao, tsy ataonao ho reraka tokoa inge izy ireny na angaiay mampanataterana ny asa, fa ho tohananao hery ary ho tanterahanao tokoa ny teninao hoe momba anareo dia anehoanao ny voninahitra ao, fa na dia irahana eo ampovoan'ny ambody ary tahaka ny zanak'ondry, dia mahatoky fa ianao Andriamanitra ilay tompony hery sy ny fahefana no amoaka azy ireny ho mpandresy mandrakariva. Dia mivavaka izay Jesosy amin'ny fiangonana 𝗧𝗥𝗜𝗓 efa niroso tamin'ny fanavaozana, dia ianao ny nanavaon'ny mpitondra rehetra ny amin'ny tompony anjara maro samihafa, dia ianao fanamasina no irinay ampahery azy ireny, anolo-tsaina, anazava ny amin'ny fanapa-kevitra rehetra izay raisina. Ianao Andriamanitra tokoa no hialo lalana amin'ny zavatra rehetra. Mahatoky izay Jesosy fa ianao ny lohan'ny fiangonana, dia ianao ny teny andidy sy anapaka ary andringana ihany koa, andrantsana izay hevitra Satana. Maro Jesosy no tiana haingatana aminao, fony efa ny fisainanay. Ianao mahalala ny ao am-pony tsirairay izay fangatahana maro samihafa tahaka n'ilay jamba Jesosy. Mino izay fa maefa ary mahay ny zavatra rehetra ianao, dia tsy misalasala izay maneho ny fangatahanay ankehitriny amin'ny vavaka mangina eto anatrehanao. Andriamanitra avo fipetraka ianao fa iva fijery, ary tsy mba rendrehana fa miaino anay mandrakariva, ary ianao mihitsy ara no miantso anay hoe antsoa. Dia mahatoky izay Jesosy fa miaino anay ianao, miaino ny tsirairay ianao, ary dia amin'ny anaranao Kristy Tompo no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny olona voavela heloka riavana dia say manambara ny finoana eo anatrehan'ny Tompo, ka andeha tsika hiara iombona amin'ny fanekem-pinoana faharoa izay iombonantsika anehoantsika izany finoantsika eo anatrehan'ny Tompo izany. Isika miombona amin'ny fanekena manao hoe isika mino Andriamanitra raitsy Andriamanitra sy ny tany na ny faritra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary ny Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohany izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ray amin'ny zavatra rehetra. Izy ho nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataon'Andriamanitra masina nofa avy tamin'ny mariveritsy iny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapaham-ponto Pilato izy, maty izy ka nalevina, mitsangana tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tany-kavanany iray, avy any aviany indray amin'ny voninahitra, ny tsara ny velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fanjakana. Tsika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpame aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Misy dia anteny tamin'ny vava-mpaminany, isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-kely, sady manantena amin'ny fitsangana amin'ny maty,
ary fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana anareo. Aoriny feonkira dia iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Miaraba antsika rehetra mpianakavy ny finoana ry havana ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Miaraba manokana ihany koa ny sampanasa asa fitoriana filazantsara na hatratra izao fadimy taonany izao. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany toko 7:1-20 no atolotra antsika anio izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha mitoro ny filazantsara aho dia tsy misy horeharehako satria tsy maintsy manao izany. Fa lozako raha tsy mitoro ny filazantsara aho. Amen. Toy izao indray ny raharahan'ny fiangonantsika ry havana avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Araka ny toroatenan'ny fiangonana dia ho tanterahana ny sabotsy 20 septambra ho avy izao ny fiofanan'ny dekôna sy loholona anatiny eto amintsika chapelle militaire Ampaibe. Atao izany eny Betafo Ambomangakely. Anio aoriana fanompoam-pivavahana no farafisoratana anarana amin'izany ho fandaminana. Atao ao amin'ny sekretariat. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly alahady. Miverina ny ratsanantany-ketsa anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Ho an'ireo ankizy sy mpampianatra andeha ho eny Antsahamanitra amin'ny asabotsy 20 septambra ho avy izao dia amin'ny 9 ora sasany ny fahatongavana eto am-piangonana. Koa manentana ny mpianatra rehetra mba hisoratra anarana amin'izany. Ny alahady raika amin'ny 20 septambra kosa dia amin'ny 9 ora sasa-maraina ny fiangana eto am-piangonana ho an'ireo izay andeha ho any Manjakandriana sady manao fanamiana polo fotsy ambony sy maitso ambany ho an'ny mpampianatra izany ary t-shirt maitso kosa ho an'ny mpianatra. Avy amin'ny sampana tanora kristianina tsy eto toerana ny astika anio fa manatanteraka jeritodika any Amantasoa, Omaly sy Androany tafaverina izy ireo anio hariva. Avy amin'ny sampana Dorcas mijanona ny sampana Dorcas rehefa marava ny fotoam-pivavahana anio. Rakim-pisaorana Romanina toko 9:7 ary izay nitendreny no natsony koa ary izay nantsony no nohamarininy koa ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Nisotran'Andriamanitra lehibe efa vita somatsara ny fametrahana ny mianakavy tany amin'ny posta. Nisotra ny fiangonany iray manontolo tamin'ny fanitronana fitondranam-bavaka ary ny fanohanana tsy adino ny sampana rehetra ny sampaty sekolelady Safifa Dorcas VFL ny fikambanana dekôna sy loholona biraon'ny fiangonana mpitandrina rehetra. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana. Mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka izay ranambinana ny fanahinao ihany. Jaonina 7:2 voninahitra ho an'Andriamanitra iririana. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay ianareo fa ny ava-malalanay Rakotondravony Maminirina Arsona dia natsony ray ody any amin'ny sabotsy 13 septambra 2024 rehefa nampindraminanay nandritra amin'ny 70 taona teto an-tany. Hoy ny reniny Ravony Arsoa Jeanne Nodette, ny vadiny Ravao Arsolo Mami Emilienne, ny zanany Rakotondravony Faly sy Narindra Rakotondravony Manampisoa sy Miora. Ny zafikeliny ray tapo aminy ray tapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo, ny fiangonana 𝗧𝗥𝗜𝗜 Ambômiadana Fanilo, ny fiangonana chapelle militaire Ampaibe, ny fiangonana FLM Ambohibao Antapitanana, ny fokotany Ampandranatsinanana, fokotany Ambohibao Antehiroka. Nofiny dia hiala ao amin'ny lo 36 Ambohibao Antehiroka ny alatsinainy 15 septambra amin'ny 2 ora tolakandro ary entina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny 𝗧𝗥𝗜𝗜 Ambômiadana Fanilo Ampitatafika alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Ambômiadana Ampitatafika. Fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Salamo 770 ny andininy 720. Ny famaingin'ny fiangonana dia ho tanterahana amin'ny fotoana manaraka mahita toerana ny fianakaviana. Dia toy izay indray vaovao iray ry havana voninahitra an'Andriamanitra iririana.
Fifaliana antsika ny nahavitan'ny fanamasinana fanambadiana ireto zanantsika Sacha Berdial Fiantesy Andreny Menjanary Mirana Erniena asa nao zareo na evalasa ny velana. Ny fifampizarana ny fanofanana momba ny 3T zany a sabotsy ho avy zao 20 Septambra arivo amin'ny roso sasam ny tompony andraikitry ny 3T isa-tsapana zany ny tonga eo a ny arivo. Ny maraina zany fifanany dekona ny fifanana momba ny tetikasa tetikandro tetibola amin'ny ariva zany a amin'ny roso sasany dia manasa ny tompony andraikitry ny sampana sy ny fikambanana ho amin'izany fampizarana izany. Miarahaba ireo izay vahinina saina amin'izao faha-5 taonany AFF zao a raha tsy diso aho manjakandrina ao mba mitsangana hoe narevany manjakandrina, raha misy vahiny hafa ao dia hitsangana koa miaraka amin'izareo dia raisitsika miteka zareo manjakandrina zany a amin'ny chapelle militaire. Sotra tompo, sotra nareo a tonga tamin'onjy an'izao fanasana zao Andriamanitra ny fiadanina ny ombanareo. Sotra tompo. Misaotra ny dekona andian'ny finoana nanavao ny faratazan-drakitra manga io a navoaziny zareo a tao amin'ny dekona finoana izany. Zao dia irosy amin'ny endrika manokana amin'ny fankalazana ny faha-5 taonany AFF tsika dia ny fandraisam-pitenenina izany a dia ngataka azy ireo hitsangana no nirany dia hiakatra ny solotenany zareo a ndray fitenenana. fahalozako
raha tsy mitoro ny filazantsara aho. Zany tenin'Andriamanitra izany no entina hiarabaina atsika mpianakavo ny finoana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay ao amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara noho ny fitantanany sy ny fiarovany ka nahatratsarana izao 5 taona ny sampanasa izao. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina koa tamin'ny fanampiana torohevitra indrindraindrindra tsy adino fa ny fitrotroana am-bavaka izany sampanasa izany. Misaotra ny biro-piangonana ihany koa ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana, isika fiangonana tamin'ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana, ary tsy adino dia ny zava-dehibe dia ny fitrotroana am-bavaka ny sampana. Dia misaotra an'Andriamanitra koa fa tafatsangana ny ratrana ao anatin'ny sampanasa dia 𝗧𝗥𝗜𝗓 vavaka marina mazava ary miaina. Zany ny vokatra tao anatin'ny 5 taona ary ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny fahatratsarana ny 5 taona dia manolotra izao écran plat izao ny sampanasa anankitelo izao, ny ray any ambony dia reto havanana sy akavia reto. Zany dia ho marika sy fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ary ny farany izay tsy adino dia amin'ny maha-piany sampanasa ny mpitandrina paster Mikael dia misy mari-pakasitrahana avy amin'ny sampanasa. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iny misaotra ny tompo sika ny amin'ny fitiavana na 5 taona ny AFF zany indrindra amin'ny sampana nefa manateraka ny teny tompo hoe mitorihatra amin'ny faran'ny tany dia araka ny teny faneva teo hoe lozako raha tsy mitoro ny filazantsara. Misaotra ny amin'ny fiahinareo ny sampana fitarihanareo ny fiangonana ho amin'ny tafika masina na anatiny na ivelany. Misaotra ny birao sy ny mpikambana manontolo anatin'izany sampana zany sampanasa izany. Misaotra koa amin'ny fanomezana tolotrareo amin'ny fiangonana ho amin'ny mpitandrina mpandrosoana ny asan'Andriamanitra. Dia matoky tsika fa efa-pitatina hatrany amin'ny fampandrosoana izany asa lehibe izany. Dia ny tompon'ny fiadanana ho aminareo. Mangataka tsika fiangonana hitsangana hivavaka. Misaotra anao zay tompo ny amin'ny fitiavanao sy famindramponao 5 taona ny sampana ary efa betsaka ny toerana voatetiny, betsaka ny fanomanana sy ny fatanterahana amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ka mampahery azy ireo izay amin'ny anaranao ary miaraby azy ireo natratra zany 5 taona izany. Misy ny ezaka maro samihafa ho atao apetraka ambany fahasoavanao izy ireo. Andeha izy ireo tsy reraka, azakazaka tsy ho sasatra, menao elatra tahaka ny voromahery. Ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisana na fanamasina hitantanareo naiza lehanareo. Amen. Tehaka ho an'Andriamanitra isika mahazo toerana ianareo. Mahazo toerana ianareo. Aorian'ny fanimpom-bavahana dia mbola mijanona isika satria misy mofo mamy ifampizarana, misy fanentanana ary misy ary ivelana ry amin'ny fampiratiana. Mijanona amin'ny toerantsika ihany tsika rehetra zany
amin'izany fanapahana mofomamy sy fizarana izany. Mahafaly antsika ny mitonam-bavaka ny namantsika izay nanolo tena iray latabatra amin'ny tompo gatahana hiakatra ty izy raha oa raha lambomanina tsiky na rindra. Ivavaka isika. Misaoranao zay tompo na amin'ny fahasoavanao, manome vokatra ianao ho isan'ny mpiray latabatra aminao, olon-dehibe mahatratra ny ohatry ny finoana, manapa-kevitra amin'ny tenany ary afaka amin'ny teny izay nony, ko atolotra anao izy mba ho amasininao, tsy izahay kory no manamasina fa ianao, ka masininao izy ho maninao amin'izany raha sitrakao. Ta io koa ny ray aman-dreniny zay reto tokantrano mba hita fiovana, fiavozana, satria misy mpandray fanasany tompo vaovao ao anatin'izany tokantrano izany. Ka apetraka aminao izy amin'izay rehetra ho faniriny, fa ianao no mahalala azy motra noho izay rehetra. Misaotra tompo, amen. Mahazo toerana. Iroso amin'ny rakitra isika, io no tokopira, io no dekona, andamina antsika amin'izany.
raintsika ny hira mialosy aorian'ny tsodrano. Andriamanitra ny fiadanany izay mitondra an'i Jesosy Kristy mpiandro lehibe ala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy atanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Ka ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha miditra, ho tahina raha miboaka ny tokantranonareo. Ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisany any amin'ny fanamasina hitantana anareo, n'aiza n'aiza alehanareo. Amen. Mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, falozako raha tsy mitory filazantsara, ko amin'ny finoana ahazoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena ahazoana famonjena. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia mipetraka eo ihany tsika zany mampandroso ny AFF sika, dia kôrna andaminao
afaka ampidiriny décorne zay ao an-tokotany ao raha te hijery ny ataony AFF misy toerana malalaka tia afaka miditra ny ao an-tokotany ao vitribitrika ny AFF zany fa misy zavatra asehonjareo eo sady izara ny mofomamy izy. azo iraina ve le hira hoe tsy misy soa hafa Jesosy ry mpitendry ampidirantsika ny AFF mba mira mafy isika araka ny voalaza teo aty aloha ty malalaka fa mandrosoanareo sady raisitsika mitehaka izy ireo. Vavaka isika rehetra zany 5 taona tanatin'izany vavaka tsika misaotranao zay tompony amin'izao fa 5 taona izao misaotranao zay ifampizara ny teninao dia maminono ny tantely Jesosy Kristy koa ny mofo velona midina vanandanitra asehonay amin'ny alalan'ny fizarana zao mofo mamy zao zahay ny fiangonana manontolo solon'ny mpitandrana borao ny fiangonana ary ny solontenan'ny sampana taterahanao aminay ny fitiavanao amen. Efa vonona le manao fanentamina rehefa avy eo ato ny soratra nareo zany tananareo 5 taona sampanasa asa fitonena filazantsara miaraka tsika rehetra mamaky no sapmi ampahy be 4 septambra 2022 falozako raha tsy mitorony filazantsara aho korotianina voalohany toko fahasivy andininy fahenina ambin'ny folo tapany faharoa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Tsika rehetra diarabe ny nono ny solontenany rehetra misy fanentanana foy dia misy ny karakara zavatra ao dia misy fanentanana foy aloha alefa tsika hoenao tsika
asa fitorianany filazantsara. Ny AFF dia sampanasa iray ao anatin'ny fiangonana. Izy no tompona ndraiky sampanasa asa fitorianany filazantsara. Ny AFF dia sampanasa iray ao anatin'ny fiangonana. Izy no tompona ndraikitra voalohany amin'ny asa fitorianany filazantsara eo anivony. Ary ny antom-pisiny manentana sy mitarika ny fiangonana anatanteraka ny baikon'i Jesosy manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fa ho koa Jesosy efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ka mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisazy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Fa Jesosy tsy nandidy sy naniraka ihany, fa nampahery izy ka nanao hoe fa azo ery anareo amin'ny latsan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany. Ny AFF eto Ampahibe dia manana sehatr'asa miisa roa. Ny mpiara-mandalina soratra masina dia natao mba hivelarany rehetra ara-soratra masina ary ahafahana manao fampiarana toy ny amin'ny fitariana liturjia, ny toriteny ary koa ny fanaovana pratika amin'ny tafika masina. Fa eo ihany koa ny V3M natsangana mba ahafahany mpamaky soratra masina miomana ka hahatonga ny vakiteny ho marina, miaina ary mazava mandritra ny liturjia. Izavy ary ireo mpikambana ao amin'ny AFF, ny mpikambana voafidy na ny birao, ireo manana karatra ary ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra na ny fiangonana. Ny mpikambana voafidy na ny birao no mitarika sy mandrindra ny asa rehetra eo ambany fiahiany mpitandrina. Inavy ary ireo tetikasan'ny AFF. Ny AFF dia manatanteraka iraka samihafa, izy ihany koa no mikarakara n'ilay fifananana soratra masina mandritry ny fitsangatsanganan'ny fiangonana ny lundi de Pentecôte. Manana anjara fiderana eto amin'ny fiangonana ihany koa ny AFF toy ny pasika fiderana sy ny herinandro sambatra, ary manatanteraka asa sosialy toy ny fanampinany sahirana koa izy, ny fivoriam-be ary farany nefa ny goavana indrindra ny tafika masina ivelan'ny fiangonana sy ny tafika masina anatiny. Ankoatran'izay, manana fotoana fiombonam-bavaka en ligne izay ahafahan'ny mpikambana mifampahery sy mifampitondram-bavaka ihany koa ny AFF. Fa tsy adino mpikambana ihany koa ny fiombonana izay fotoana iray hitsikitsikiana sy hifaliana. Dimy taona izay ny sampanasa eto amintsika. Maniry no fiasany ao an-tanan'Andriamanitra koa ve ianao? Iaraha mandeha amin'ny sampanasa asa fitorianany filazantsara. Iaraka isika hitory ny tenin'Andriamanitra, hanambara ny fitiavan'i Kristy ary hanitatra ny ambanday ny fanjakan'Andriamanitra. Iaraha mandeha aminay, iaraha mandeha amin'ny Jesosy. Amen. Eny ary ao ariana ao zany a misy ny fampiratiana de ijery fampiratiana zany tsika efa afaka mihinana ihany ianao am'le zavatra zany a, de akasary eto ny AFF a, de horaintsika ny rafanevany chapelle iomanany zareo, de hiakatra ty mpitandrina mivady a ny AFF de dekona ny asa teo akasary.
Dekona koa avy eo. Rehefa avy eo dekona, aloha dekona miaraka amin'ny pasteur rehefa avy eo. Zay ngedangeda le saly. Si mancalaza ni andaranao, se socio, Alleluia, 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 Alleluia. Azo mira isika. Dekona ndray zao mifandrana FM. Amin'ny fiangonana dia afaka mijery mianoka amin'izay asa nataon'izany sampanasa izany nandritra izay 5 taona nijoroana ety amin'ny rindrina ety aloha ety misy sary misesy eo zany ahafahantsika mijery hoe tahaka ny ahoana sy tahaka ny ahoana re izany fiainana ao anatin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara izany. Tsara ihany koa ny manamarika riavana fa ny sampanasa dia tsy tahaka ny sampana. Ny sampana dia fitaizana fa ny sampanasa dia miasa. Arak'izany dia miara-miasa amin'ny sampana ny fikambanana velona rehetra eto amin'ny fiangonana ny sampanasa. Ary raha mahatsiaro ianareo tamin'ny voalohany nisy fanentanana ra-panahy teto dia nilaza ilay mpanentana hoe isika rehetra izao dia sampanasa avokoa satria isika rehetra dia miasa. Isika rehetra no ny rahin' Jesosy Kristy hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa tsy izahay reto ihany. Dia izany no anentanantsika riavako. Ny dekona miaraka amin'ny président ny AFF no akasary manaraka. Mety sarotra ny asa kanefa eo kosa ny tompo manampy antsika mandrakariva. Rehefa mijery an'ireny sary ireny tsika dia ohatrany mahita hoe ohatrany misy endriky ny olona rehetra izany. Ny sampana rehetra dia miara-miasa amin'ny sampanasa amin'ny fanatanterahana ny tafika masina indrindraindrindra. Rehefa mijery eo zany ianareo ka mbola tsy ao ny endrikareo dia amin'ny 5 taona manaraka amin'izao tafiditra ao fa mbola mampiditra izay. Tsy misy hoe tsy mampiditra ao intsony fa mbola misokatra tsara ny varavarana. Isika afaka mijery ny fampirantiana ao zany Olivia no mitarika anareo amin'ny fijerena ny fampirantiana. Ao ivelany ao misy asa tanany sampanasa tsara ny manamarika izany. Ireto ety aloha ireto ny haingon'ny fiangonana dia avy ao anivon'ny sampanasa ny nanatanteraka izany miara-miasa amin'ny 3F. Misy asa ny 3F eny. Ao ivelany ao ihany koa ny sary ampirantiana rehetra dia avy amin'ny sampanasa ny fampirantiana zany hoe ilay support isika amin'ny teny vazaha dia avy amin'ny sampanasa ny fanaingona rehetra. Ao amin'ny fiandohany ao dia misy ny taona 2024 ny fijoroan'ny sampanasa teto amin'ny fiangonana
dia misy sary ny fivorian'ny birao voalohany ao, dia aorian'ny fivorian'ny birao dia misy ny fanolorana teto am-piangonana. Eo ambany eo ny taona 2024 dia misy sary tamin'ny fioanam-ben'ny Sampanasa tany Manakara, ary manaraka azy ao ny tafika masina natao tany Ankazomanitra Ambalavao. Tafika masina moa zany tena asa lehibe ataon'izany Sampanasa, dia ny 5 taona ao zany misy tafika masina daholo. Ny 2024 tany Ambatomiady ny tafika masina dia nitaingina moto ny mpandeha, satria tsy tonga ny fiara zany ilay toerana, dia mandeha tsy telotelo mandeha moto. Nanatanteraka herinandro masina ihany koa ny Sampanasa, niaraka tamin'ny Sampana Dorcas, niaraka tamin'ny fikambanana katekomena, ary manatanteraka agape fiara misakafo. Tamin'ny 2024 tany Ankisabe ny tafika masina, nitaingina sary ety indray ny mpiantafika tamin'izany fotoana izany. Hitantsika eo ivelany ao zany sary zany, satria tsy tonga ny fiara ny toerana dia sary ety ny fitaterany. Fa tamin'izany ihany koa nisy fiara nandeha ihany fa latsaka tao anaty fotaka, dia misahotaka ao zay mamoaka an'ilay fiara fa jereo ny sary. 2024 ihany nisy ny fifaninana soratra masina lundi de Pentecôte, niarahany asa tamin'ny Sampana Fifoazana. 2024 tafika masina Andrano Madio Tsiroan'ny Mandidy, nanatanteraka herinandro sambatra ary mizara kobahaina 25 juin miaraka amin'ny komity sosialy. 2024 nanao tafika masina tany Miantsoarivo Behenjy, dia ny koenoniana fiombonana izay iombonan'ny Sampanasa, ary ny fiofanana vakiteny na tsangana ny vakiteny miaina mazava marina, izany hoe ilay V3 zay.